Mankasitraka antsika rehetra ihany koa any tokantrano any manaraka izao fitantarana mivantana ny hetsika ataon'ny mpanakanto izao hetsika izay vonjavoina sy fanampiana ho an'ireo havantsika sy mpiray-tanindrazana traboina any atsimo andrefan'ny nosy raha ny zava-misy eto an-toerana no tantaraina dia mbola betsaka hatramin'izao ireo olona miditra hanefa ny anjara adidina amin'izay fanampiana ho an'ireo havantsika any atsimo izay hanatrika ny fampisehoana izy ireo no anefa ny adidina samy manana ny fanampiana hoentiny ny tsirairay avy raha ny fampisehoana hita hatramin'ny maraina teo dia misy ny mpihira misy ny mpanoratra ka roa isaky ny hira roa isaky ny mpanakanto no atao amin'izany efa nanefa ny anjarany teo moa ny mpanoratra mamy Rakotolirina teo ihany koa ny mpanakanto Jessica Jari Rabosa Riva Génération Mars Dada Georges ny tarika foe no manentana amin'izay fampisehoana izay misy ihany koa ireo mpanakanto ara-pilazantsara toy ny FLM Tanjombato teo ihany koa ny Melki teo ihany koa ny Ventsokira nanao tononkalo iray izy raha ny fangatana ireo mpanakanto moa dia hoe tsy ny fotoana tahaka izao ihany no hanehoana izay firaisan-kina izay fa amin'ny fotoana rehetra satria isan'andro dia betsaka ny olona mila vonjy sy mila fanampiana fa amin'izao fotoana izao aloha no fandaharana hanamafisana izay firaisan-kina ny mpanakanto izay firaisan-kina ny malagasy rehetra raha fitenina amintsika aloha ny entana sy ny zavatra voaray hatramin'izao dia nahazo vary raika amby 30 taona izay no voangona hatramin'izao raika amby 30 taona sy 50 kilao misy ihany koa menaka 200 litatra dia maro ireo entana isan-karazany lamba firakotra sy ny maro isan-karazany dia na voangona tamin'izany iray camion sy tapany izay aloha zany no voangona hatramin'izao fa eto ihany koa ny namana Suzeta Randriamarso manampy amin'ny fitantarana amin'ny vantana an'izao hetsika eto amin'ny Coliseum Matsonjombe izao hamintana izay vola voangona hatry ny omaly izy na tena ny tranombokim-pirenena eny fa na dia teto amin'ny Coliseum Matsonjombe azy misaotra ny namana Nourso Randriamanana nanomeny fitenenana miarabana reo rehetra manaraka tsy tapaka ny fandaharan'ny televiziona malagasy ary mbola manasanao ihany koa zay anaraka ity fampisehoana eto amin'ny Coliseum Matsonjombe ity hatramin'ny farany eto moa zany dia ny vata fahatelo zany hoe le vata fitatezana arakitra io zany efa fahatelo nanomboka tamin'ny 10 maraina tokoa ny fampisehoana teto ary vata roa no efa feno rakitra hatriny tamin'ny 10 maraina io marina moa fa mbola tsy voaisa ireo voly ireo ary vata fahatelo ity tatazana eto Ambavahady ity raha tsy ivona kely dia nitarika fanily no nanokatra ny fampisehoana tamin'ny 10 maraina sy nitarika Melki ary ny Asco Musique mbola ho avy ihany koa nitarika Jojoby sy Mambe raha ampahafantarina anao ny vola totalin'ireo vola azo omaly teto amin'ny Coliseum Matsonjombe ankoatra ireo fitaovana kojakojan-dakozia sy lamba fitafiana isan-karazany dia mitetina 6 millions d'ariary izany vola izany maly na 9 tapitrisa ariary
raha toka 63 millions d'ariary na 3.80 tapitrisa ariary ny voangona tany amin'ny tranombokim-pirenena. Izany hetsika rehetra izany moa dia mazava ho azy fa hetsika vonjivoina natao indrindra amonjena ireo namana traboina any amin'ny faritra atsimo izay tratry ny rivo-doza arona teo iny. Eto moa dia betsaka ireo tompon'andraikitra misahana ireo fanampiana isan-karazany, izany hoe misy ny sindikany mpanao mozika izay misahana ny fandraisana ireo fitafiana sy ny kojakoja isan-karazany ary hafa ihany koa ireo tompon'andraikitra izay misahana ny fitatazana ny vola. Izao toa hitantsika amin'ny sary izao dia tena mifanisika tokoa ireo olona ireo miditra ny vavahady ny Antsonjombe amin'izao fotoana izao. Efa tamin'ny 10 maraina moa izany efa nanomboka be olona teto ary maro foana izany olona izany ankehitriny ary marina ihany koa fa tsy misy lisitra n'ireo mpanakanto izay mandray anjara amin'ny fampisehoana izao hoe lisitra tena milahatra izany fa izay mpanakanto tonga mandalo mamita ny hirany roa izy dia avy eo mandeha ary ohatr'izay ihany koa eo ny mpanoratra ny mpanao atsika ny amin'ny mpanentana izay maneho ny talenta isan-karazany eto amin'ny Coliseum Antsonjombe ity. Eny tompolasy tompovavy ny famsekama na fampifondronana ny sembana sy ny kamboty eto Madagasikara dia efa nanefa ny adidiny hatry ny omaly fa mbola hoany Toliara izy ireo amin'izao fotoana izao ka manakambara izy ireo hono tompoko afaka milazalaza ny mombanao ve ianao dia inona nanosika anareo hanatanteraka izy fanampiana misaotra anareo voalohany indrindra aloha dia miaraka amin'ny malagasy ery Madagasikara ery Anosy. Faharoa zao zavatra mitranga amin'ny Toliara zao dia mangataka mihitsika mianakavy mba hisy ny fanampiana lehibe satria goavana be zao. Fa zay fa miseka mafy fampindrona semana sy ny kamboty eto Madagasikara karakara efa nanomboka zay juska zao ka dia misaotra belabe andreo tompon'andraikitra rehetra ao ny fitoram-panjakana ao ireo mpanampy ao koa ny radio sy ny télévision ka dia misaona lehibe mba tongavatra izy mbola mijery télé zao mba tongava anareo ifanampy izay ao tokony hoentinareo dia misaona lehibe zao. Dia izay zany ny afatra avy any amin'ny mikarakara ny sembana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa misy ihany koa ireo avy any Toliara manefa ny adidiny eto amin'ny Coliseum Antsonjombe Suzeta Randriamarceau. Eny ary manoloana antsika eto indray olon-tsotra anankiray avy any Toliara izy io sendra mandalo eto ka mahatsiaro andreo namana any amin'ny faritra atsimo iny ary tonga izy eto amin'ny Coliseum Antsonjombe miarabanao namana ary inona tena antony nanosika anao tonga aty amin'ny Coliseum Antsonjombe amin'ity ariva ity? Maharary zany ny foko noho ny fahasimban'ny tanàna any atsimo any aminay dia voatery zaho tsy maintsy manentana anareo ary tonga aty mba hitondra izay anjara biriky zay kely ananako mba hoentiko amin'le fianakaviana any. Zay zany mahatonga anay mandeha aty amin'ny Fitonjobe. Azo fantarina ve hoe inona le fanomezana entinao an'ireo trabo ireo? Vola ihany zany satria zahay fianakaviana maro zany dia mitondra vola nizarako vola le fianakaviako dia izy 4 raiky igny feno zay dia samby nizarako vola dolo dia samby arotsakinay ao. Dia mankasitraka anao amin'izay fanampiny izay dia mbola manentana ireo namana sasany hafa ihany koa zay satria azo lazaina hoe miditra amin'ny andro fahadimy amin'ilay hetsika vonjivoina isika amin'izao fotoana izao raha toka ny 3 andro izany tatao tany amin'ny tranombokim-pirenena ary 2 andro kosa karakarain'ireo sindikany mpanao mozika. Izany rehetra izany moa dia marina fa tena ao anatiny mangarahara tanteraka satria dia misy ireo mpitantana misy ireo mpikarakara mandrindra sy mandamina ny fandehan'ny zavatra rehetra ary eo ihany koa ireo tompon'andraikitra izay mitantana indrindra ny fitsinjarana ireo entana sy ireo vola any amin'ireo faritra rehetra nandalovany rivo-doza arona iny.
fatra Antananarivo ihany no hita tonga eto amin'ny Coliseum Antsonjombe mitondra izay fanampiana izay fa misy ireo avatsika avy any Toliara ihany koa izay nientan'ny fo ka tonga hitondra izay fanampiana izay miarabanao tompoko. Ie, raha ny fantatra aloha dia hitondra fanampiana ho an'ireo avatsika mpiray-tandrazana any atsimo ianao amin'izao fotoana izao. Inona ireo fanampiana nidinareo? Vola ihany tompo. Dia mitondra vola ianao, misy firy ianareo ny tonga aty avy aiza hoe ny toerana nialanareo? Maro dia maro izay tonga aty satria izay manahelo be ny fahavoazana avy any aminay any Toliara dia midodidody izay manatitra fanomezana ny mpiara-monina aminay. Dia ireo avatsika ny atsimo an'ireo mila fankaherezana teny fankaherezana ho azy ireo dia inona ny teny omena ho azy? Dia mampaherindry ny havana rehetra tompoko. Dia izay zany no afatra ho an'ireo namantsika mpiray-tandrazana avy any amin'ny faritra atsimo andrefana fa mbola mitohy ihany ny fidiran'ireo olona hanatitra ny fanampiana isan-karazany ho an'ireo avatsika ireo. Mitohy ihany koa amin'izao fotoana izao ny hira sy ny fandraisana anjaran'ireo mpanakanto, mpanoratra, mpanao antsikana eto amin'ny Coliseum Antsonjombe. Raha nanao fanadihadiana izay mahakasika ny resaka fandriampahalemana sy ny hoe fitantanana ireo vola sy ireo entana voaray ireo dia nanamafy ny mpikarakara fa ho entitra dia entitra izy ireo amin'izay hoe fahatongavan'ireo entana ho an'ireo avatsika any atsimo izay. Mitohy hatrany aloha ny seho an-tsehatra amin'izao fotoana izao.
lalane paurite
smart cargo mazava ho azy araka izany fa tsy ireo olon-tsotra na fikambanana ihany no miara-mentana amin'ity fanomezana ireo traboina any amin'ny faritra atsimo ity fa na ireo mpilalao sarimihetsika malagasy ihany koa dia mandray anjara amin'izany fanomezana izany. Miarabanareo tompoka avy amin'ny Malokila sy ny smart cargo ary misy hafatra ve inona ny anton-dianareo eto amin'ny Coliseum Antsinjombe amin'ity anio ity? Ya, miaraba anareo ary misaotra indrindra ny mpikarakara indrindra ny ireo fikambanan'ny artista izay moa dia ao anatin'ny artista rahateo na dia any amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ary manoana ny antso izay natao ho an'ireo ataontsika hoe voikava mahatratra mpilalao sarimihetsika ao anatin'ny Malokila ny 104 ny ekipan'ny smart cargo izay mpiara-miasa akaiky aminay dia mitondra an'izay voatsirambin'ny tanana ary mitondra ihany koa fankahirezana ho an'ireo rahalasy anabavy any atsimo izay tratran'ny voina. Azo fantarina ve tompoko hoe inona izay fanomezana entinareo androany izay? Anolotra izahay tena hoe tsy hoe izay voatsirambin'ny tanana fa izay zakany tsirairay ireo mpilalao rehetra misy vary amin'ny tonona ao atolotray misy menaka ihany koa fa dia hanolotra anjara biriky ny tsirairay mihitsy ankoatran'ny orinasa izay arahana zany. Dia isaorana nareo amin'izay fanomezana izay misy hafatra ve tianareo ampitaina? Miarabantsika ery izay manaraka fandarana moa zany ny hafatra moa zany dia fankahirezana ho an'ireo izay niarambona tany amin'ny faritra atsimo dia makahirana azy ireo amin'izao vonana azo izao. Eny ary tompo dia ankasitrahana zareo avy eo amin'ny Malokila sy ny smart cargo miara-mentana tokoa amin'ny tolotanana ho an'ireo traboina any amin'ny faritra atsimo izay. Dia mbola mitohy hatrany tompo lasy tompo vavy ny fandraisana ireo vahoaka misisika dia misisika hiditra ao anatin'ny Coliseum Antsinjombe ary mbola ilay vata fahatelo ihany io tatazina eo amin'ny vavahady io zany hoe mbola azonova hatramin'izao moa dia marina ihany fa mbola tsy nisy ny vola voaisa aloha hatreto fa na dia zany ara dia omena nareo mendalana eto ihany izay teti-bola izay vola izay hoe ireo totalim-bola zany hoe ohatrinona na ohatrinona ankoatra ireo fanomezana isan-karazany izay. Satria ny antony dia hohaniny any atsimo ny andrarantsika eto zay tanàna fôba pare sa tsy pare ao efa tazantsika eo ambadibadika eo tovolahy miaraka amin'ny akanjo maintimainty sy ny solomasony. Azan'olo le manipy tavoangy dia faharoa manaraka izay mba mifampitay isika reto aza apetraka amin'ny tany le fonina biscuit-nareo fa efa misy fanariam-pako reny mba hajao mifadiovana misaotra betsaka. Ao are atsimo Madagasikara andraisantsika dada Devant. Samihafa hoe ateo no tonga mamaly ny antso eto amin'ny Coliseum Antsinjombe ka eto manoloko eto ny zanaky Tsimbazaza mpity baolina kitra izy ireo mpilalao baolina misy 7 ny mpikambana ao anatiny ao. Tonga eto ianao tompoko inona ny fanampiana entinao? Fanampiana rabolina no entinay izany hoe rabolina izay amin'ny faritra atsimo
izay hiaran'ny eo zaho raha voajanahary dia tonga mivoatsy vanga ny tanànay zay miara-bolana manoana zareo. Inona no tena hoe nanosika anao namaly izay antso ka nanome izay tsy rambony tanana izay? Natsapy zahay fa malagasy tonga anay ireo ka zany nahatonga anay nanoana ny antso. Andeo ararotika any ny mombamomba anareo eto sokajin'olona manao ahoana moa zany no mahazo miditra ao anatin'ny fikambanana misy anareo? Sokajin'olona izay vonona manam-pahavononana hitaiza tena ara-sport dia raisinay an-tanandro daholo. Misaotra anao tompoko mamaly ny antso. Dia misaotratsy. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy izay ny anjaran'ny zanaky Tsimbazaza nentin'Andriamatoa Alain araka ny voalazany zany dia efa roa taona no nijoroana izay fikambanana izay. Raha ny fantatra ihany koa eto dia efa nanao ny anjarana nefa nadidina ihany koa ry zareo avy any Fianaratsoa omaly ho an'ny androany ihany koa dia ny avy any amin'ny faritra Mahajanga no nanefa ny adidiny faritra maro samihafa izany no efa manantanteraka izay tolo-tanana ho an'ireo havantsika traboina any atsimo izay. Mbola mitohy hatrany ny fanentanana sy ny hira tononkalo arahantsika amin'izao fotoana izao. I should kill him,
mandray no mifampiresaka amiko eto idama moa dia ao anatin'ny membre ao amin'ny bureau-ny syndicat-ny mpanao mozika amin'izao fotoana malagasy amin'izao fotoana izao dia azonao lazaina ve hoe manao ahoana itony fandaharam-potoana amin'izao takariva izao? Tsara ho tantaranantsika ny tokantrano izay tsy tonga eto Antsonjombe moa zany fa hatramin'maly zany dia efa nanao tohivakana ny olona ary ny mahafinaritra dia zao mandeha tongotra ny olona zany mandeha aty Antsonjombe lavitra aty Antsonjombe fa tonga ny olona mandeha tongotra ary ny tena mahafaly anay zany dia ny na 10 aza na 20 aza na 20 aza dia misy mitondra ny anjara birikiny dia zay zany no anisan'ny mampiseho hoe le hoe tena mba samba matsiaro tena daholo zany tsika rehetra hoe tsy hoe manan-katao ihany ny tonga fa ny na dia ny sahirana aza dia tonga maneho ny fandraisan-jara anjareo amin'le hoe any atsimo ary ny zavatra azonay tsy hoe tena hoe ataonay ary adidy masina ho anay ato amin'ny syndicat mpanao mozika dia efa be zay zavatra natao tany aloha zay ary matetika dia mahay atsiavanana moa hoe tsy fantatra hoe tena tonga any amin'le tena hitondrana ny entana any am-potony ve le zavatra ho atao zao fa izahay ato amin'ny syndicat mpanao mozika zany dia izahay mihitsy no iandraikitra ny fanaterana ny entana mandeha any Toliara ho tonga soma tsara any amin'ireo olona zay tokony mena an'izany fanampiana zany zay zany no tena hoe zava-dehibe tena arahanay maso anakandre maso ohatra fanahanay ny anakandre maso no arahanay an'io dia ny zavatra mahafaly koa dia nahatsiaro tena koa izahay ato amin'ny syndicat mpanao mozika fa tsy raharaha syndicat fotsiny ity fa raha lasa raharaha ikambanantsika poniny Madagasikara fa izahay ato amin'ny syndicat fotsiny no mikarakara sy manaitra fa ny tena marina zany zao tsapanay hoe tena tsy any syndicat rehetra ty hetsika ity fa atsika rehetra zao nareo amin'ny TVM mandray anjara zao nefa fandraisana anjara daholo dia zay no zava-dehibe zany hoe tena hoe zao zany no ampisehontsika fa tsy hoe ny gidragidra foana sy ny adiady foana ny eto Madagasikara fa misy koa ampisehon'ny olona fa afaka mifamelona tsara tsika eto Madagasikara zao ataontsika zao arak'izay voalazany dama izay dia tsy hoe ny lanjan'ny zavatra hoentinao eto amin'ny coliseum akory no zava-dehibe fa ny fahatsapan'ny tenany tsirairay avy fa tsara mpahafantarina antsika ihany koa fa tsy voazao akory ny syndicat-ny mpanao mozika no nanao hetsika tahaka izao ary efa voalazany dama ihany koa moa izay fa ndeha mba ho ampahafantarina ny mpijery hoe inona sy navy izay hetsika efa nataonareo izay ho fanampiana ny mpiara-belona ankoatry ny tamin'ity androany ity maro zany ny sinamanay moa zany tratra mivoina dia nanaovana hetsika zany ohatran'izao hoe voninkazo mahatratra ohatran'izao dia ny vaovao mahafaly dia zao koa ny tany Fianaratsoa ny syndicat mpanao mozika Fianaratsoa ny hetsika omaly dia nanao ohatran'izao ataontsika zao kory zareo dia ny Majunga i Tomasina zany efa hatramimaly nefa nanao kory zareo dia mitohy androany dia ny Majunga androany nanomboka zay zany ny Majunga dia zay rehetra zay zany no mampiseho mbola manamafy ihany zany hoe ny raharaha ikambanana ary zao amin'izao andro sarotra zao indrindra no nampisehontsika amin'ny mpiara-belona eto Madagasikara hoe aikay azo atao tsara ny fanohanana amin'ny andro sarotra isaorany dama nanome an'izay teny feno fampanantenana sy fankaherezana ho an'ny mpiara-belona izay dia arak'izay voalazan'ny dama teo izay dia ho antsika rehetra ho an'ny malagasy rehetra izao tolo-tanana izao fa tsy ho an'ny olona tokana ihany dia aloha ho arahantsika ary ny toy ny seho an-tsehatra ao anatiny ao rehetra hoe mba hampio zay tompoko fa te hanampy ny any atsimo zao nefa na iza te hanampy tsy misy takana dia sorana ireo zay nanome fa tena nanaiky an'izay fitsipy-dalao zay noho izany akasitrahana manokana zay nanome an'izao toerana zao mamaim-poana sy ny sono
tehaka ho an'ny prézidansa isika makasitraka tompoko Andriamanitra malifity anareo ary efa nilazana le règle de jeu nareo a tena nanaiky tamin'ny mpitiavana tena makasitraka fa tena ilainay zany toetsainy zany fa roa manaraka zay isorana ihany koa ny ainao manjery rehetra fa ireny publicité na dokam-barotra hitanareo tany ainao manjery eny tsisy nandoavam-bola na ariary tehaka be mihitsy RNM TVM TV plus TNT RTA mialatsina raha misy sadito fa iverena akao ary isorana betsaka ihany koa zay tena naname betsaka mihitsy any Orange tehaka ho any Orange sika Orange name vary 30 tonne name siramamy 10 tonne 10 tonne name menaka 10 daba amin'ny resaka 20 litra sy savony amin'ny carton tsy voatanisako intsony dia zao mba miomantsika fa ienga varia amin'ny tohatra ry rehefa aveo izy vahiny tsy apozinareo mihitsy anatina zavatra ho an'ny any atsimo miomana izy fa surprise volazaiko aminareo sotra makasitraka tompoko mitra manaraka jery iza hoe jery Jerry Marcos ho avy eo Fandrama ho avy eo Mambe ho avy eo zay pare
Iaraka sa tsy iaraka miaraka amin'zareo any amin'ny faritra atsimontsika manoana mankahery amin'izao zavatra mandalo zao. Marina sa tsy marina? Misy ny namana malagasy avy any Mayotte na ino izao favoazany malagasy any atsimo andrefana izao dia nintanim-po izy ireo nanome fanampiana ka tonga eto ny solotenan'izy ireo fianakavian'izy ireo ihany koa nitondra izay fanampiana izay miarabanao tompo manahona tompoko misaotra betsaka tompoko nandray fa zay moa tompoko dia efa manao an'izao foana rehefa misy ny zavatra mandro ka dia apetraka amin'Andriamanitra zany dia mba mirary soa ny zandriko amin'ny Mayotte io tahin'Andriamanitra ianao dia aza tena amin'ny anniversaire-ako izay rehetra mahalala avy any Mayotte izay tenenao izay fa ny atsika eto dia fanampiana ho an'ireo avatsika any atsimo andrefana dia inona ireo fanampiana nentinao ireo lambana eo an-trano zany mbola tsara azo anaovana daholo dia misy vola kely alotsakety misaotra anao tompoko nitondra izay fanampiana izay hitantsika amin'izany fa ny avatsika any ampita-dranomasina dia namaly ny antso an'izao vonjivoina ataony karakarainy ny syndicat-ny mpanakanto eto amin'ny coliseum Antsonjombe izao arak'izao hitantsika amin'izao fotoana izao dia mbola betsaka ireo olona tonga hatramin'izao hijery sy hitondra ny fanampiana voatsirambany tanana ihany koa moa amin'izao fotoana izao raha voanare ny favoazana ho an'ireo avatsika sy pretendrazana amintsika malagasy any atsimo andrefana izao moa dia azo lazana ny hoe vonkava mahatratra tanaka visy havanana
izay didy marary ravony aty marary ny afero azo ilazana izay avokoa fa izay no anambarana ny kolotsaina mahamalagasy dia ny fihavanana ka izao hetsika izao dia marika izay firesakina ny malagasy izay fa tsy ny mpanakanto sy mpanatalenta ihany akory fa raha ny hita eto amin'ny coliseum eto Tsonjombe dia olona maro isan-karazany no tonga ao ny sekoly ao ny fikambanana maro samihafa dia mitondra izay voatsiramban'ny tanana mitoetrana loatra amin'izao ny sehoan-tsehatra eto amin'ny coliseum Tsonjombe. Miarabantsika miarahaba ny vahoakan'ny Toliara iabiaby navazana gasy lay dia miarahaba ny Madagasikara manontolo zay mahita anay eto ngamba naroso mahita ngamba fa ny feo kenda nalahelo zany tena kenda nalahelo tena nohon ty zava-misy mahazo an'ny Toliara toy
anaky Toliara anisany mikarakara nyity fety ty tena mitondra ny zay azo atao zany zay nataonay fa nomena tana ministera nataonay teto mbola hataonay ery Madagasikara satria loza bevata mbo tsy nisy depuis niterahan'ny papa sy mama zany mbola tsy nahita raha manahaka an'teo ta Toliara tao moramora sanatria hoe tsy amoraina mety mora amin'olo sanatria hoe mahita raha manahaka fa ny miaina azy sarotra zao afaka miteny aminareo hoe tamin'ny fotoan'ny Toliara hidemary mihitsy ho tratsy ny loza manahaka an'teo ela votafarina Toliara raha tsy misy an'izao fiaraha-mientana fanampia iabiaby zao vahoaka aloha d'abord zay vao ny fitondram-panjakana sy ny havana rehetrarehetra loza ny raha zany tena loza te kaindaby ty feo tena tsy hita zany ty volana tonga eto amin'ny Coliseo Matonjombe mamigotsy amin'izao fotoan'izao anao fampisehoana ary ve mamigotsy akoatriny hoe fanampiana izay efa nataonareo zay hira firy no entiny mamigotsy an'ireo mpankafy fampisehoana tsy maintsy manao mazanaky Toliara antena nanetsika mihitsy nanetsika an'izao tontolo zao na any andafy na aty hiakatro zay nan'izao iro Bakono ary Botomany ry dadady Vodafany tout le monde est là de vita io anao hira any amin'ny raha saponjanary zany afaka manao hira efatsy dimy any moa fa hira fankahireza avao nety ataonay fa satria na ty hitsinjaka amin'ny raha manahaka an'izao raha sarotsy be amin'ny tena satria anisan'ny tena hoe victime directe zany tena fa ny raha isaorako avao zany de hoe sotra ny vahoaka malagasy amin'ny fiaraha-mientana ohatran'izao sotra ny ray aman-dreny jiabijiaby sakanavako nandefa ny ray aman-dreny zany havany tatoy fa hanao hira maro zahay eo ho entina mba ho fahodranomaso zany famafana lahelo ny longotsika iaby Toliara any sy tsy Toliara raiky avao fa zay parti ny voa iabiaby zany zay zany tena marina zao lay ka mahereza nareo ka kivy nareo fa zanahary tahentsika iabiaby etotsika iabiaby hiaraky hijery hoe manao kory ty fomba hanarenatsika any Toliara ndraiky fa nosy Madagasikara ngamba fatatsika hoe anatin'ny pays telo farany tsy maintsy idiran-doza isan-tao eran'izao tontolo zao Madagasikara resaky loza naturel manahaka an'io zany catastrophe naturel manahaka an'io ka mbo mankahira anareo ndraiky zahay lahy longoko misaotra anareo iabiaby zay fa nanampy misaorana sady zay mbola hanampy era Madagasikara naneny andafy jiabijiaby satria mahita TVM koa amin'ny internet any alefaso fa tena voalongotsikareo ao voalongotsikareo lavitsitsika ro mifanampy eto de hahita 4000 ndraiky misy 20 000 4000 30 000 4000 vaovao ndraiky sika na morombe na sakara na ena na amin'ny sud-est any na folo dauphin na ina kotahin'Andriamanitra sika jiabijiaby misaotra amin'ny mirary soa iabiaby ny vahoakany Toliara any fa zay to manaraky nareo avao manaraky avao misaotra betsaka amin'ny foko mihitsy zany dia ankasitrana moa zany mamigotsy izay zanaky ny faritra atsy mandrefana iny ihany koa nitondra n'izay afatra sy teny fankahirezana izay inona fa tafita amin'ny zareo izay tokony andray an'izany teny zany ny afatra nomeny mamigotsy dia isaorana reo lehibe izay dia mbola mitoy ihany ny fidirana eto amin'ny Coliseo Matonjombe hatramin'izao fotoana sy ora itenenana izao ary ankehitriny dia miditra amin'ny vata fanatazana rakitra fahadimy isika zany hoe vata efatra zay no efa feno vola hatramin'ny tamin'ny 10 ora maraina izay miditra amin'ny vata fahadimy isika izao mbola tsy mijanona moa ireo olona miditry ny vavahady fa mbola eto zay dia manamarina aminareo fa voaraisoama tsara tsy voarainy syndicat ny mpanao mozika ilay entana teo fa ho voarainy reo havana trabona any atsimo izy amoron-jaka no anaty azy any fanambarana ofisialy zay zavatry zay ny antony joroako eto tsy hira kory fa dia anamarina aminareo fa dia isorana be dehibe ry zareo ary ianareo koa dia tena samy tainy Andriamanitra satria isorana be dehibe nareo ka teaka mabe ho anareo tompoko lasy tompoko vavy sora tompoko ny aty mba ataovy mafimafy koa ny zay mihitsy Erika misy vaovao hoe vaovao ngeza be Erika lazao inona ozy izy la tsy haiko
ataoko amin'ny oty ataoko amin'ny ariary sa ataoko amin'ny FMG ataovy amin'ny FM mariary FM mariary iala mamaky azy tia tanako ty izy ty tiry ny famakiny lany io ny vola voangona hatramin'izao ora itenenako zao dia 8,490,000 ariary zany hoe raha atao amin'ny fiteny farantsy ay dia 42,450,000 francs amenatehaka kosa zany amenatehaka ngezabezay what itsika rehetra zany zao itsika rehetra no natonga zany rehetra zany dia isaorantsika ny olona erika hitantsika amin'izao fa na nizoky olona aza dia tonga eto manefa ny adidina izy moa dia ponina avy any Toliara ihany koa mpampianatra izy mpampianatra manam-pahaizana tsy ponina avy any Toliara izy fa nonona tany izy zany nampianatra efa monina eto Tananarivo mpianatra be lehibe ireo any Toliara ireo mahafantatra tsara milaza izy fa malahelo mafy dia mafy noho ny fahavoazandreo avantsika any atsimo ka tonga eto izy nanome inona ny fanampiana nentinao teto amin'ny Coliseum androany nanome vola kely nanome vola ianao misy teny fankahirezana ho andreo avantsika ve avako daholo nareo avantsika daholo reo any zavatra nahazo azy zavatra matsiravina tsy misy azo atao afa-tsy ny famonjena azy zany mahatonga aty na dia tsy manambola fiaina za dia mba tonga nanatitra kely zavatra ho azy ondry avantsika ireo zay to eny tompoko izay moa ny hoe fandraisana anjara dia zava-dehibe ihany koa dia misaotra anao tompoko arak'izay hitantsika izay dia maro ireo manome fanampiana sy zavatra maro samihafa eto amin'ny Coliseum Antsonjombe ka dia mbola mitoetrany aloha ny fanentanana sy ny hira maro isan-karazany ataon'ireo mpanakanto eto amin'ny Coliseum Antsonjombe ao aratongotrao am'izay le tanana satria ao ambonimbony ny tanana miaraka daholy ao tsika kawitry miaraka amin'ny mami be misy mambeloka be ndray amintsika selo Yeah.
Senha te batu. Asara. Sekamanya bazazi, skamakwe, sekamanya bazazi, skamakwe. Sara sadege, Paulo Chichigo, Chapakabilume. Eti, Somara Teno, Eti, Somara Teno, Somara Teno, Somara Teno, Somara Teno, Somara Teno, Asara. Somara Teno. Isama, Isama, Isama. Anara, Isama, Isama, Isama. Everyone, jump. Rabatsika jiaby mafinaritra rabena koa tsika manerina ny nosy soran'Andriamanitra fa nameny andro mazava tsika raha nisy sorana androany dia mbola tentaina toliara fa toliara tsy mitentaina androany ok mafinaritra mahafaly maheno le résultat ny vola teo efa 42 millions ewa toliara gasy mitovy amintsika mitovy aminay zay marary amin'ny toliara marary anay koa mambetsy boka toliara fa toliara longonay le roa zay ok raha tsy ampy 100 millions farafakely asitsika koa amin'ny herinandro manaraka ok mila afapo toliara
Merci les rois. Asa tchau. Essa só. Allora chi chiama per una tugliara, raffrava siga. Boca tulhara. Boca io. Tulhara lungo nelle rua. C'era la moglie. Ma se gau.
ia voalohany dia mampahiry antsika rehetra pretendazana ny atsimo lafy ny nazanareo hitanay tamin'ny télé a kanefany a aza matahotra fa tsy rely ianareo a fa reto zahay a avanareo ary tapo aminareo a mampahery ianareo tolany kely zay efa tsy ramba amin'ny tanana marika fotsiny zany fa ny fo miara mizaka an'le fahoriana naraka taminareo a no be dia be ary mitsaka dia mitsaka fahalalana tena zany matoky ianareo zay le mbava ngarajao ohatra manao hetsika mafy nareo eny mamasina milady anahoana indray ny fandrehan'ireo raha io ohatray io le tonga dia baolina be goavana mihitsy io ary io tsy cinéma a fa baolina tena izy zakay zany io zay mpilalao sarimetsika rehetra amin'ny scope digital ny lasiny vavy a dia samy anao baolina amin'io a ary ndray mandreny eto amin'ny tanàna ny mpanao politika goavana miaraka amin'izay laha homovoarsa zany ny fanohitra aminay amin'io dia amin'ny fito efa mivomba vady amin'ny lady a mikaratra efa amidy milohan zay a dia amin'ny folo maraina io dia efa miditra aloha mambe manafana sehatra ary orina amin'ny mambe a dia miditra indray samuel a dia avy eo lasa amin'ny baolina vehivavy ny mpanao film vehivavy a i contre amin'ny mpanao mozika mafana vehivavy rehetra mihitsy ahitazanareo amin'io ohatra ty spectacle ty tsonjombe ty koa io dia aorina zay fanokafana ofisialy a dia aorina zay ny tena baolina goavana ary dia magataka anareo ampahiroso ndray mandray mpanao politika atsika satria horesinay manko ry zalahareo horesinay izy reo ary ampalahelo izy reo na vao tsy tohany anareo zay tsy sobasoba veny anovana fanomezana koa zareo amin'natsinainy raha resy fanomezana amena azy aloha zany dia efatra zeroko aiza ndray nisy oatra zany Soda mambe ametsika tiaka mafimafy mambe dia oka ilamina alony ato a oka ilamine zay ny tena izy satria raha mikorotandrotana amin'ny tsy misy dikany a dia raha vao azy eto ny fetitsika alao ilamina dia izy azy zao a maromaro zay mihetsiketsika sy midobodoboka mozika teo zay fa mba ataotsika malefadefaka ndray ary dia hainareo hoe zao iry zao vonina anaraka anao zao hainareo zay izay mafimafy hoe ometsika sehatra ny zanaky androna avy amin'iny faritra varatra andrefa Madagasikara iny mana maizy azy mihirany ihany koa mambabo fo tanteraka andao vometsika sehatra Jean Rigaud.
tsy lavaresaka atsika fa tonga dia fisaorana no ataontsika misaotra ny syndicat-ny artiste misaotra antsika rehetrarehetra fanomezan-tanana ho any avy atsika any atsimo dia isaorana be da be fa tsy lavaresaka atsika tonga dia vavany lasaritsika
Ea, araka ny voalaza teo dia misy ny mpanakanto maromaro izay miparitaritaka any ny syndicat mpanakanto avy any Tamatave zao omaly izy nangona 5 millions mbola manao izy androany. Itsiriva kosa any Tuliara mbola manao ohatran'ity koa izy any Tuliara any izy zao manao téléthon ihany koa izy. Ary dia apatsahibintsika azo sokafana mihitsy saitsika fa tsy tena fampisehoana loatra le tena atao eto fa ny fanomezan-tanana sy fanampiana ny olona voan'ny ny voina indrindrindrindra ny atsimo. Zay ny tena tongavana eto fa tsy tena hoe fampisehoana loatra fa mba fanomezana voninahitra anareo dia ampifandraisina ny mahasoa sy ny mahafinaritra any zay mihitsy le izy ka dia isorana be dia be ianareo ny nanolotra tamin'ny foa reny nanolotra gazety sy karatra reny koa isorana ny tompo amaly fitianareo raha angataka za amin'ny tompo manao hoe ataovy avo zato eny ny arivo eny ny mivoaka tamin'ny posy dia zay nandefa vola avo arivo eny zay nandefa gazety dia mahazo gazety amin'ny taoniny izy mahafinaritra izany misy anaovana azy foana hoentina ary amin'ny trano kely ary any dia zay mihitsy ka ary ianao kosa marina mafy tena zany averintsika ihany le izy fa ataontsika mangarahara ity ny vola voangona aloha zany hatramin'ny ny teo ty mbola tsy vola aloha ty teneniko ty akoatran'le nomen'ny scoop digital teo vary raiky amin'ny 30 tonne sy 50 kilao ary 3 kapoka menaka 2 litatra sy ray sotro kely entana isan-karazany amin'le kojakoja 500 ray camion sy tapany sy slip ray zay no fanomezana mahafinaritra tokoa ny vola kosa izay voangona dia mahatratra amin'ny ho an'ny Erika Malala vatra tsy izy ty azafady taratasina levale sy batasy ambadika tasy iny azafady ny vola voangona dia 8 490 000 ariary na 42 450 000 francs mbola manisa ry zareo fa vola ohatry zany naingako zany tsisy vola sao dia misy manafika eo rehefa aveo tsisy ao fa ny vola dia alefa inondraizy teo Orange Money ny vola maninona hoe moi aussi je t'aime rehefa aveo rehefa aveo rehefa aveo rehefa maizimaizy iny ka dia izay no izy ny iakatra eto zao izy lisany tarika izy tarika izay mihitsy tarika VCCFA VACF menatehaka kosy zay ka efa hoe aletriliary izy aletriliary VACF ao tsara zay miara-miritsika amin'ity raharay tondra lohateny hoe VHF
fiterana. Haleluya Hosana. Ira ira, ira ira pone. Baba kaira fiterana. Haleluya Hosana. Ira ira, ira ira pone. Baba kaira fiterana. Haleluya Hosana. Ai zalela mako. Sa. Uafiti uela neteso. Hitiniza kanda nangite. Iulai sana kanda nangite. Isila sana nante napatapatao. Uafinyangu iferenako. Uafinyangu iferenako. Kabibunuda nari manuko. Kabibunuda isenanduko. Sasabe isapegiuku. Ufani pakikukuka. Aderesi jaisenanduko. Aderesi jaisenanduko. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Sueli tsunya nyegi siti wabe. Kamifunumi sikyamyanaka. Laite wopa piangi sara. Uafi yizika yizara. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Sueli tsunya nyegi siti wabe. Kamifunumi sikyamyanaka. Laite wopa piangi sara. Uafi yizika yizara. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Aiza, toba, toba, toba. Yeha! Sa! Uafiti uela neteso. Uafiti uela neteso. Yitiniza vyanya ngangite. Iyune sana kanja mangite. Unisila sana ngadena na patapatau. Uafinyangu iferenako. Uafinyangu iferenako. Kumibununa nari manuko. Kumibununa isenanduko. Sasampini sa buniko tunakubani pakikutuko. Anderesi kaisenanduko. Anderesi kaisenanduko. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Sueli sunya nyegi site wabe. Kamifunumi sikyamyanaka. Laite wopa piangi sara. Uafi yizika yizara. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako. Uabe, uabe, uafinyangu iferenako.
nareo mpijery dia nyresaka izay a dia misaotra anareo ry zalahy fa mahafinatra ny toe-tsain'ny mpanakanto hoe alonao a mandray anjara hira anankiray avy satria izy ity tsy fampisehoana fa mifandraisana anjara ny be dehibe a zava-dehibe dia misaotra anareo melory zalahy a ny fahatongavanareo na ianareo mameno ny trano ao ambadika ao za dia tena mampietana ny fo mihitsy a fa itoinga zao firaisan-kinantsika izao misaotra anareo manaiky an'ilay fandaminana to amanaraka isika manao be zay sa tsy zay zay va isaorantsika andrina raha mamonjy a
ny azo resahana ihany koa zany akoatran'izay dia misy ny mpanakanto no voatery mandefitra kely nga tsy afaky ny hira ohatrany tenanay zao dia tsy afaky ny hira androany fa dia manentana fotsiny no atao eto zany a dia ohatran'izay koa ry jojoby a sy sisa moa mbola ho avy eo ihany koa fa ny tiana ho resahana dia mpanakanto anankiray avy any amin'ny faritra mangatsika izy a avy any Antsirabe izy elany tsy nahitana azy Antsehatra hitondra hira anankiray ho atsika iza Kamary aiza anao Kamary o efa voninao ihany koa akoatran'izay bobo mahavanina efa miomana ihany koa voangy aorinan Kamary zany voangy a dia bobo mahavanina efa ao a siromay koa efa vonina tanteraka ao ihany koa a zay a mafimafy le hoe efa tianao sotra betsaka mozika eny ary tompoko amin'ny anaran'ny fihavanana mamalagasy a dia izany nijoroan'ny Kamary eto a hitondra ny tsirambony tanany dia ny hira zany a zay tiako porofona aminareo a fa Kamary dia anisan'ny manolo tanana ho andreo avantsika zay hiarambona any atsimo a dia atolotra hira anankiray raiki-pity a zay mifototra fihavanana zany a atsangatsika ny tanana rehetrarehetra mangazatsika raiki-pity sotra tompoko ay zary le tanany dia ara-vidona daholo ampizahiry zay a
Isoratsika na avany Atsirabe a ka maharina meotea ka mafy mane ao misy gne zala anankiray hitondra ira ho atsika ihany koa amizao iza maiary zay o iza mbola tsy firmay fa miomana fa misy anankiray ao ahoana moa le hira teo afalina foana zay a ao tsara asatsika miomana tsara izy a mandamina tsara izy iny izy manaona daholo ao anaty satsy ao anaty de amin'ny lalina satsy amin'ny lalina miara mivazo a sendra sapanana nandao namany alangala olonrehetra nandeha nakavanana izy nandeha nyakavy raizanay zay tambonany tany Washington hatramin'ny Paris nianaran'izany fery anty atiny akamafitsika ny gasy iray aina no iray vatsy fady amitsika ny olakolana fady amitsika ny olonolo tsika rehetra le miara-mitolona very anine very anine very anine very anine very anine very anine maninona nefa miala maro irery mandeha lany mambe miaraka aminay tsy lany voay maninona nefa miala maro irery tavela ao lany trano raha midizina rely ao tiranangano Ratsana telo fa mahisy telo isany maritsy
manao napitanzao mipatrapatraka ny ravavao veranine 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 maninona nefa miala maro irery mandeha lany mambe miaraka aminahy tsy lany voay maninona nefa miala maro irery tavelao lany trano la mitizina reradirana titititititra veranine 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 sotra betsaka tompoko amin'ny manaraka andray milainareo masoandro me midina dia tsy afapotsika malahelo anke Samuel nanao niny hoe anankiray iny ihany malahelo no fony fa tsy hitany izay azo atao zao ary andriam-pahavilanitra anankiray mahana amin'ny toerany hiaraka amintsika anay izy izay nambabo ny fony maro tamin'ny alalan'ny hirany tsy lehibe tsy kely zany anao playback izy ho atsika mpanakanto vavy iza ny anarany mafimafy ametsika zay atyvoagy
ankoatran'izay a nitoy any satria tsika miazakazaka kely a noho ny antony hoe miazakazaka ny ora ny mpanakanto mbola be deaibe a ny zanaky ny avy any atsimo ihany koa mbola ho avy eo firma rehefa aveo fa zao aloha tsika mbola ametraka ihany koa mpanakanto anankiray zay tsiza fa niasina sy bobo mavanina no iaraka eo a dia eo ihany koa a rehefa aveo nitarika niainga ho avy eo ihany koa azafady alovany mbola misy tsy mioraka ao a sady ampiarahana amin'ny tanana voaloha tena isaoran'andriamanitra no ny andro androany zay tsara tareha na dia mijaly raha ny avatsika ny atsimo any a fa no manarakaraka zany isaorana dao tsikeranaretsy nanoana ny antso a zay nanevany syndicat dia sarana ihany koa ny syndicat manatateraka izany fanampiana mahafinaritra izany iranankiray arahana miaraka atao tsika rehetrarehetra raikitra vesa tsy raikitra mahey tsara veneny ambony any ariny ary dao ary isaorana isika rehetrarehetra satria dia nanompo tanana ho an'ny avatsika ny atsimo tiaka mafeo any tarehetrarehetra satria mahita tsika izy a amin'izao fotoana tsy ora izao misy fandaminana kely vetivety fa ao anatin'izany a tsika mifety foana
Andriamanitra hitantsika rehetra rehetra. Soratsika ny asina dia miazakazaka be tsika. Misy mpanagato anankiray avy hatrany dia mentsika sehatra miaraka amin'ny mozikany ihany koa. Tsy manisa ela be tsony ahako a, miazakazaka amin'ny fotoana. Manisa folo ahako a. Raya, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Andao iarahiry sika ity anankiray ty Andriamanitra miaraka amin'ny bobo mavanina atsoko zao zay niasina andao letsy tairo tsy mira tsony zay ity fa ianareo miaraka aminay amin'ny ty hira anankiray ty hira fito ray.
lafilo amon dol tanane manaraka beda be ny artista olo avy eto Erika iny efa fantatrareo fa iny ny bobo mahavanina avany Tamatavy tsy azo atao hoe bobo Tamatavy manahirana be menao zany bobo mahavanina zao kosa dia ry zareo avany atsimo rehetrarehetra ny lahatra eo izavy zany fa tononoko tsirairay izy iza ho enao Firmin Zarif Mamgotso Tearano Terakaly Manevo eny ary tompoko lasy tompoko vavy mamaraparana ny fitantarana mivatana ny hetsika nokarakarain'ireo syndicat mpanao mozika eto Antsonjombentsika anio ka manoloana indrindra ireo solotenan'ny syndicat ny producteur eto antoerana manakambara ihany koa izy ireo amin'izao hetsika goavana izao tonga eto zay solotenan'ny producteur manotrona ny zavatra tsara hetsika tsara mifanampiana ataony namina amin'ny syndicat mpanao mozika ka zay mo avy eto androany tonga anotrona fa anome fotoananareo amin'ny TVM zay anotrany anay ny solotenan'ny producteur any amin'ny PRGS ya ka zy mo avy eto zay miara miory miara malahelo amin'ny zavatra mivony avanay any Toliara samy malagasy tsika mitovy foana ka zay mahatonga zay aby tonga eto mandefa hafitra amin'ny Toliara ary mandefa hafitra amin'ny eran'ny Madagasikara ary mankasitraka zay rehetrarehetra vitan'lefa nanao tsara samby ezika tsika rehetrarehetra na finiavantsika ny Toliara misaotra tompo ino moa zany zay fanampiana azonareo natolotra izay maro zao ka sady mety tondrana ao antineto aleo zay manatonany amin'ny atalata amin'ny folo anzay tonga mitondra ny anjara birikinay ary mampahino anareo koa zay mampandrianareo zay fa amin'ny atalata amin'ny folo zay mitondra anjara birikinay eny dia misaotra anareo solotenan'ny syndicat-ny producteur eny ary tompoko lasy tompoko vavy izay ny anjaran'ireo syndicat-ny producteur eto antoerana farany vokatra voaray hatramin'ny androany aloha dia hita fa niakatra avoeny raha oharina tamin'ny maly na ny lela vola izany na ny fanampiana na ny entana maro isan-karazana ka manoloana eto indrindra ny karakara sy mpanisa ireo vola sy ny fanampiana izay voaray hatramin'ny androany izy indrindra moa zany no tompona andraikitra voalohany ao amin'ny syndicat-ny mpanao mozika sady mpitantana ireo vola ihany koa afaka fitininao ve hoe nanahoana ny vokatra atsy ny omaly sy androany amin'izay fanampiana izay manahoana ny raisabola ary manahoana ihany koa ny fanampiana isan-karazana azonao fitinina kely ve mahakasika izay voalohany
malagasy manaraka an'ity fandarana ity fiteny koa ao anatin'izay ny vola hatramin'izao omaly sy androany dia efa mahatratra 62 millions 300 dia ny menaka efa 250 litres amin'izao fotoana zao ary ny vary 32 kilos mahery 32 tonnes azafady mahery 100 kilos ny entana rehetrarehetra isan-karazany dia efa 2 camion amin'izao fotoana izao dia ireo pitsopitsony rehetrarehetra mikasika an'izay marina moa fa amin'ny enina sasany orariva zao no mifarana ny fandraisana ireo fanampiana isan-karazany fa misy ihany koa ireo tompon'andraikitra afaka mandray izany raha ohatra ka mbola te hanampy ianao ankoatrany amin'ny enina sasany arivo ahoana indray raha no mahakasika izay ao anatin'ilay fandarana ataonay amin'ilay dokam-barotra dia misy laharana tarbia afaka iantsonany rehetrarehetra dia izay zany amin'ny alalan'izay no iantsonanay dia afaka manday an'izay zay izay ihany koa no mamarina ny fampitana mivantana amin'ny televiziona malagasy ity fampisehoana ity amin'ny Coliseum Antsonjombe ity ankasitrahana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy Thank you.